fanambarana karazana fampitandremana hoan'ny Fanjakana androany ny zanaky Grand Sud-Est manoloana ny atsonjay izay mahazo any JOSLINA TSABOTO tale mpisolo toerana eo anivon'ny CNAPS. Zanakay anabavinay reninay io hoy izy ireo ka tsy avelana iadirery amin'izao zavatsarotra lalovana izao. Manoloana izany dia manao antso farany ho an'ny fitondram-panjakana ny Grand Sud-Est mba hampanjakana ny rariny isy ny fitoniana eto amin'ny firenena. Ekena fa navoaka ramatoa directeur général par intérim ny CNAPS ka natao sous contrôle judiciaire nefa narahina fepetra henjana ireto avy izany ny IST efa navoaka 3 herinandro mialoha ny fisamborana azy izay mbola tsy foana ny famatorana ny compteny eny amin'ny banky ny fandrarana azy tsy hifandray amin'ny ireo mpiasan'ny CNAPS ny fandrarana azy tsy hiditra amin'ny biraon'ny CNAPS na aiza manerana ny nosy fanesorana taminy ny zo rehetra amin'ny maha tompona andraikitra voalohany azy amin'ny orinasa ohatra ny mpamily ny fiara izay ampiasainy ny mpanampy aotrany sy ny rehetra amin'ny famoronana dossier mikasika ny marché tany aloha izay tsy misy idirana marina nefa ramatoa JOSLINA TSABOTO dia mbola tsy voahery koa eo anatrehan'ny lalàna. Takianay ny fanajanona tsy misy fepetra ny faninjehana ramatoa JOSLINA TSABOTO. Takianay ny fampiatoana tsy misy fepetra ny atsonjay atao aminy. Takianay ny famerena azy tsy misy fepetra amin'ny toerana. Eto izay dia miantso ny firaisakinan'ireo Malagasy mandala ny fahamarinana ary mampitandrina ireo mpiraitsy kombakomba izay fantatray fa ao andamosiny izao raha maloto izao. Misy ihany koa ny fiaoeninay hoy izy ireo fa misy olona manome baiko any ambadika any ny anagadrana ny tale mpisolo toerana eo anivon'ny CNAPS ity. Toa zahay izao nanao an'ity fagnambarana faharoa ity satria maro ny resaka eninay hoe atao sy mesy baiko hazo zany hoe atao viany mampigadrana io le mahatonga le teninay teo hoe le manaraka baiko tsara-dalàna izay zany mahatonga ray nagnano an'ity zavatra ty satria ataovy tadiavo daholo ny zavatra rehetrarehetra zany baiko satria misy lonilona agny ary mahatonga koa zahay hoe mahatonga ny mpiasa eo mbola sy mizanony dia satria sy tiany misy olo iditsao andany androatra agnano an'io volan'ny CNAPS io ary efa hitasika ny zavatra nisy tatoato zay iry gadrao ity atao voatra zao ity aza gadrany ity azengizegny vitsy gadrao ity atao ohatran'izao hita nampanao gazety na ino zany nampandrara ka izay mahatonga anay miveriny atao aminareo eto nino zahay ary magnategna mba sy hitena n'ity raha tsisony amin'ny magnaraky fomba vitan'izay angambany dia zay dia misaotra tokola makasaka tokovavy. Tsy rary ny zava-misy ho iatrana izy ireo satria dia mbola tsy voaheloka ny tenany kanefa dia esorina aminy izo izay ananany. Noho izany dia miantso ny fitondram-panjakana izy ireo mba ampiatra ny lalàna araka ny tokony ho izy ary tsy atao mitanila. Mbola mamerina antso farany ty lakolosy ty angamba ny lakolosy farany mila fitoniana Madagascar amin'izao akaiky ny fisidiarana aza atao re ny zavatra ampirongatra ka ampifanometanana ny anjadiny tsirara tsisy mahaleo amin'izany tsisy mahazaka an'izany koa mbola mitodika amin'ny fitondrana akoatra ny fisaorana efa natao taminy ampiaro reny lalàna ary ampitovio ny rehetra amin'ny fampiarana azy koa raha hitanareo fa tsy meloko io averena amin'ny zony feno aza manome ohatra ratsy ho amin'ny taranaka Manao. Nandefasan'izy ireo dika mitovy amin'izao fanambarana izao moa ny avy eo anivon'ny fiadidina ny Repoblika sy ny anteny Merarotota ary ny maro hafa andrasana araka izany izay mety ho toy an'ity raharaha ity.